Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mpitondra hafatra mahery vaika ianao. Ianao olon'i Kristy dia velona manompo ny hafa noho ny herin'Andriamanitra. Araka ny Korinthiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa voanompo tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy eo aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. Ilazany tenim-pahefana avy aminy, araka ny eo amin'ny Jeremia toko voalohany andiny fahasivy sy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nanindry ny tanany Jehova ka nanindry ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanombotra sy anjera sy handrava sy handrodina, ary hanorina sy hamboly. Ianao amin'ny fombany izy, araka ny eo amin'ny Jeremia toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy Jehova tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hatateraka ny teniko. Mirosoa, mivavaka isika. Raha eo, ity aho manavao ny fanolorako tena ilazany hafatrao. Misaotra anao iahiahy amin'ny anaran'i Jesoy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piona tompoko, fiadanane.